amin'izao fotoan'izao a marina mihitsy ny le tamin'ny 13 jona zay le niona tamin'ny tare généraly ny CNAPS resaka hoe ahoana ny fitantananao a indrindra moa nanontany an'le hoe zana-bola azo amin'ny fampiasana ny vola mpiasa ao amin'ny CNAPS zany dia nanambara moa zany misy le vola ao amin'izao amehan'izao a rehefa nahazo an'le famatsim-bola efa mihoatra ny 591 millions de dollars amin'ny fanjakana fa mbola tsy tonga aty mpiasa aty amin'ny sehatra tsy miakina indrindrandrindra dia zay no natonga anay zany hoe raha ohatra ary ka tsy ao anatiny zay fanampiany zay ho an'ny aty amin'ny sehatra tsy miakina dia aleo io zana-bola ao amin'ny CNAPS io no takinay hanomezana fanampiana ny mpiasa aty amin'ny sehatra tsy miakina efa nanao ezaka ihany koa ny tao amin'ny CNAPS satria ny conseil d'administration efa nanapaka an'izay hoe fahafahana azo atao zany ny mamoaka ny vola ao amin'izao io fa nalefa ny tale général tany amin'ny ministre ny asa moa izy dia nilavy ny ministre ny asa satria hoe tsy tafiditra tao anatin'ilay plan d'urgence multisectoriel ilay izy dia eto zany zay mahita hoe ahoana no ny premier ministre tamin'ny latsinainy nilaza hoe ny fanampiana io dia akana ho atao karama ny mpiasam-panjakana zany hoe azo akana atao karama mpiasa ihany zany io fanampiana avy any velany io fa maninona kosa no tsy omena ny aty amin'ny sehatra tsy miakina rehefa tsy omena ny sehatra tsy miakina efa nyonona tamin'izay zahay tsy fanomezan'izay fa hoe aleo le volanay ampiasaina le zana-bola amin'ny fampiasana ny volanay ao amin'ny CNAPS io no takinay ny amoahana azy hanampiananay isam-bolana amin'izao fotoan'izao dia nahagaga ny filazan'ny filoham-pirenena tamin'ny tany Anosibe hoe ny vola ao amin'ny CNAPS andray dia ho irahana andray ny mpiasa hitrosa ao amin'ny CNAPS zany hoe ho aminay syndicat zany dia famonoana mpiasa mihitsy zany satria ny mpiasa amin'izao fotoan'izao anie efa nalefa chômage technique efa tsy miasa efa ny akamarony dia bokan'ny famerenam-bola ny banky satria ahoana ny amerena andray vao mainka moa zany hoe hidirana andray hoe amin'izao fotoan'izao dia hoe mbola ho asaina manao trosa andray ny mpiasa ao anatin'izay zay zany tsy anaiky an'izay zahay atao amin'ny syndicat sy ny mpiasa satria famonoana mpiasa zany zay no mahatonga anay amin'izao manao an'le hetsika fitakiana fanaovana fanangona tsonia anetsika 5,000 sonia zay no an'ny mpiasa izay afilie ato amin'ny CNAPS ary ho aterinay any amin'ny premier ministre io amin'ny zoma satria anao hetsika izay momba an'izy io ty tsy azo ekena famonoana mpiasa zany hoe mbola asaina mitrosa indray mpiasa rehefa tsy mananoko hoanina tsy mandray karama dia mbola avelantsika hitrosa indray ve izy nefa tale général ny CNAPS ny membre ny conseil d'administration CNAPS amin'azy fa misy ny vola ao azo hanampiana ny mpiasa isam-bolana eo zany mahatonga anay hoe misintona ny sain'ny fanjakana mba jereo ny aty amin'ny sehatra tsy miakina fahazavonona toy izao raha ohatra ka fa azo hanampiana ihany ny vola fanampiana hanampiana mpiasam-panjakana mba jereo koa ny aty tsy miakina satria tsy miakina hoe mandray karama tsy mbola mandray karama savoroaka nefa mandohetra ary isan'ny tanjaka ho an'ny toekarena malagasy ny sehatra tsy miakina atsy hoatsika dia hiditra ao anatin'izay hoe fijerevana ny fanerana ho an'ny fampandrosoana indray redressement ny économie tsy maintsy hitodika aty amin'ny sehatra tsy miakina ihany ianareo ka aleo zegnyzao mba tsy jovony mpiasa malagasy aty amin'ny sehatra tsy miakina any tanina tsika mpiasa rehetra ihany koa ifandrombona amin'ny fanaovana sonia ny taratasy iny mazava iny misy antety ao misy ny antony anaovantsika sonia dia aza misalasala fa hiaraksika ifanetana amin'ny zomatsika eo amin'ny CNAPS amin'ny fotoanatsika amin'ny sivy sasany eo amin'ny zoma io anatitra ny taratasy sady anatitra ao anatin'ny CNAPS atsika no anatitra eny amin'ny premier ministre satria matytsika mpiasa raha mbola izao no mitoy raha ohatra tsy asindry zareo lanja nanao vato manampitsofina ohatra ny teo aloha ihany no tokondro reo dia anahoana lefa raha zay orinasa malagasy ny mpiasa zay hoe motera mampidina azy mazava loatra ny ny fanjakana amin'izao miezaka izy hoe manampy ny sehatra tsy miakina jereo tamin'ny tatitra natao ho an'ny nataony misy ny vola iny misy karazam-bola be da be ao ny fijerena ny ary amin'ny sehatra tsy miakina ozy izy ny mpampiasa zay nijereny zay fa ny ty mpiasa mihitsy zany ny tena olana amin'izao fotoan'izao na dia hita raha tao anatin'ny sehatra ny tatitra nataony ministry ny vola iny hoe zareo amin'ny OIT nanome 300 000 dollars mikasika ny resaka hoe sécurisation d'emploi fa tsy hita ty amin'ny sehatra tsy miakina zany ka mba tsy hiditra any amin'ny sehatra zavatra fa hivadika hafa ny mpiasa dia takinay zany ny andraisana an'izay fepetra zay hoe amoahana an'io vola izay efa fantatry ny teknisianina amin'ny CNAPS azo avoaka hanampiana ny sehatra tsy miakina amin'izao fotoan'izao aminareo ve zany tsy lara-pahamehana le ataon'ny fitondram-panjakana satria le vola amin'ny CNAPS zao lasa nohanana ny Air Madagascar
ho anay zany e izy a ny fanjakana io moa zany orinasam-panjakana ny knaps izy nanapa-kevitra an'izay a anazy zay fa ny anay zany hoe raha ab'izao amehana zao de ny atian'ny mpiasa aloha ny tena amehana maika indrindra satria fahasalamana ny fahasalamana ny mpiasa satria ny mpiasa am'izao toa zao sady tsy manan-kohanina no marefo a de tokony homena satria manao fanampiana be da be ny fanjakana zao any amin'ny vahoaka e isaorana azy izy ao any amin'ny vahoaka zay ho an'ny mpiasam-panjakana manampy ihany koa izy isaorana fa atao amin'ny sehatra tsy miakina mihitsiny zany le mpiasa izay aty amin'ny sehatra tsy miakina tsy voajery de io no tenena hoe aza dia atao tsinitsino ohatran'izao ny mpiasa fa sao anjary singam-bolo mandavony vosotra ka anahirana ny fanjakana rehefa avy eo a ny amerina anafitra an'izay a raha ohatra ka hoe tonga any amin'izay resaka tsy firaharahiana izay a maso ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Ny angatahana zany amin'izao fotoana izao zay tsy hoe mangataka inona ntsony na fiverenana iasa fa ny tena mba fandaovana zo anay mihitsy zany zao no mba tena angatahanay amin'izay mba hanefanay nitosa zay efa mibabenay hatramin'izay kofiny masina andefasana ny chômage technique zay dia zay nefa ny akamaroana hoe misy mitosika famena zahay ireo tompo dia maro aminay tsy misitraka an'izy ireny any amin'ny fokotany misy anay indrindraindrindra fa hoe mba fijerenanay zany aty amin'ny toeram-piasana hoe fanampiana fanjakana mbola anampiko an'izay hoe fanampiany knapo zay mbola tsy misy zany fa dia mbola miady zay mitaky zahay mba tokony jerena amin'ny tokona zany zay mpiasan'ny orinasa afaka aby tony satria tena mijaly zahay satria manofa-trano zay fa za tena miteny aminao na fivarotana tsy hoe hivarotra zahay mba misy vola kely ho ampiasaina tsy afa-mivarotra zahay ohatra hoe dia mba hanao zavatra asa izy moa misy asa ho ataonay fa dia tsy fantatra tsony fa na vadinao ao anaty tokantrano tena efa tsy dia hananana fahatokisana tsony ny vehivavy satria ianao lehilahy ty zao mahazo.